Mbola hotohiny ilay sakoroka tany Toliara tranya izay nahatana faharatrana nisy teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ary ihany koa ny fisamborana ireo andian'olona sasany izay tratra tao anatina izay sakoroka izay dia ndao fakafakaina amintsika izay rehetra izay. Fa milohan'izay dia azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mbola mahakasika ny tohiny ilay savorovoro tany Toliara tany no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fantatra mantsy tamin'iny andro izay voatondro ho anaovana famorim-bahoaka tany Toliara iny dia tsy ny fihaonan'ny Andriamatoa Siteny sy ny vahoaka no nisy tany an-toerana fa fihaonan'ny mpitandro ny filaminana sy Siteny no hita tany an-toerana tany. Ary nataon'ireo mpitandro ny filaminana andromaso tsara no sady tsara ambina i député Siteny nandritra izay fandalovany tany Toliara izay. Tonga marobe ireo vahoaka ka tsy maintsy nipoaka ny bomba lacrymogène izay nanapariahana ireo vahoaka izay mpanohana ny député Siteny izay vorolanina ihany koa ny mpitandro ny filaminana tetsy ankilan'izay. Ka noho izany dia tsy tanteraka ilay fihaonana izay nokasaina hatao tamin'iny androny alahadiny izay fihaonana izay noeritreretina hatao teo amin'ny Andriamatoa Siteny sy ireo vahoaka ny Toliara. Tao anatin'izany sakoroka izany dia raikitra ny fisamborana ka olona valo hatreto no noentiny mpitandro ny filaminana nandritra izay hetsika izay. Hita fa tena sahirana ireo miaramila, polisy ary ny zandary izay nodidin'ireo vahoaka marobe tany an-toerana tany. Ny andro moa miamaizina tamin'io fotoana io nefa dia tsy misy miala mihitsiny fa vao maika aza mihamaro ny vahoaka izay tonga tamin'iny andro ny lahadiny. Ny toy ihany moa ny tifitra bomba izay mandatra dranomaso tao anatin'izany rehetra izany ka misy ny maratra tao anatin' ireo olona izay nanao sakoroka. Nitaky ny hamontsorana ireo naman'izy ireo ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana ataorian'izay ka nanao sakandalana izy ireo mandrapahivoaka ireo olona izay voalaza fa voasambotra ireo. Tao anatin'izay moa dia naneho hevitra ihany i député Siteny Randrandrasolony Haiko tao amin'ny pejiny tao nilaza mazava tsara fa ny mpitandro ny filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy natao handratra sy hamono vahoaka araky ny nambarany hatrany. Manamelaka tanteraka ny herisetra nataony mpitandro ny filaminana ka niteraka faharatrana ho an'ireo izay nitaky ny zony. Tao anatin'izay sakoroka izay moa dia nilaza ireo avy eo anivony antoko-panositra fa hiantoka ny fitsabona ireo maratra rehetra nandritra izay sakoroka izay. Iantoan'ny député izay nikasa hanao famorim-bahoaka ny fitsabona ireo naratra vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana tamin'ny androny alahadiny tao Toliara tao. Nitsitika sy nankahery ireo naratra nandritra ny fifandonana tamin'iny androny alahadiny tao Toliara moa ireo solombavambahoaka ny firaisankina izay notarihiny Andriamatoa Siteny Randrandrasolony Haiko tao anatin'izany rehetra izany. Etsy andanin'izay nanao fanambarana ny avenin'ny antenimieram-pirenena mahakasika an'izay fihetsiketseham-bahoaka tany Toliara zay. Any amin'ny distrika nahalany azy ihany no manao tatitra ny solombavambahoaka nisy ny fanikandalana tany Toliara izay fanambanafanan'olona tsy mitovy firiana politika amin'ny tena fandratrana mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa. Tsy ekena ny fialakalohana ao ambadiky ny hoe fanehoan-kevitra kanefa fananganam-panjakana no kasaina hatao. Tany-tandalana i Madagasikara ary tsy misy olona ambony lalàna izany hoy ireo député Irmara izay lohandohan'ny mpisorona ao amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny alalan'ny mpampakateny général député Milavonjy Philobert. Nanambara fa raha ny andininy fa 700 amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena no jerena dia tokony manao tatitra amin'ny vahoaka ny solombavambahoaka fa izany dia atao amin'ny fari-piadidiana nahalany azy hatrany. Tsy député ny Toliara ilay nikasa hamory vahoaka atao Toliara izay notroniny ireo député izay namany hafa. Etsy ankilan'izay moa namaly ireo avy eo anivony antoko-panositra araky ny lalam-panorenana andininy faha 720 mapara 14 fidiny daholobe hiasa mandritry ny 5 taona amin'ny alalan'ny latsabato mivantana ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena.
Ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena dia mitondra ny anarana hoe sombam-bahoaka ny Madagasikara. Fitsipika anatiny andininy fa 700 irmara 4 nefa tsy azony sombam-bahoaka atao ny manao tatitra ho an'ny vahoaka ivelan'ny faritra izay nahalany azy. Karaha izany no zohina dia sombam-bahoaka ny Madagasikara intsony zany no tokony hiantsona an'ireo sombam-bahoaka ireo manomboka izao fa sombam-bahoaka ny faritra izay nahalany azy. Etsy ankilan'izay moa nanararaotra ireo zay mpandinika raharaha politika no sady manampahaizana i profesora Narson Stéphane mahakasika ilay raharaha base toliara. Mbola voizin'ny fanjakana ny analizy INSTN amin'ny radioactivité hanohanana ny projet. Mbola averiko fa tsy nandalo comité scientifique io ka tsy mitombona satria misy analizy mifanohitra aminy. Hafa ny troisième analyse indépendante ho izy hatrany raha nitondra ny fanazavany mahakasika anilay raharaha base toliara. Naneho ny heviny ihany koa Andriamatoa Koto lehilahy Mahitsoambo izay malagasy isany tia maneho ny hevitra raha ny mahakasika ny raharaham-pirenena no resahana. Nilaza mazava tsara Koto tao amin'ny pejiny tao fa mbola tsy ary nahita firenena ka ny filoham-pirenena no manery amin'ny fomba rehetra ny vahoaka mba ho trandrahany vahiny ny harenan-kibon'ny tany ao aminy. Dia ny zandary karamen'ny vahoaka no misambotra sy mifanjevo amin'ny vahoaka rehefa tsy manaiky ho pitehan'ny vahiny ny fonenany sy ny fiainany amin'ny fitrandrahana harena ho an'ny vahiny izay ho izy Koto hatrany. Efa tsy filoham-pirenena ilay olona na tsy tokony ho filoha intsony araky ny nambarany Koto raha naneho ny heviny mahakasika io raharaha base toliara io hatrany. Midika izany fa tena mbola mifamaofao io resaka base toliara sy ilay sakoroka izay nisy tany toliara tamin'ny iny andro ny alahady iny ary mbola ahitana taratra tsy filaminana izay moa ny any toliara amin'izao fotoana izao noho ireo vahoaka izay tena mbola tsy faly amin'ny zava-misy any an-toerana ary izy ireo raha teo moa nilaza mazava tsara fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny hisokafany ilay orinasa base toliara any an-toerana any satria manohintohina ny fiarian'izy ireo izany araky ny nambaran'izy ireo hatrany ary ny tanindrazan'izy ireo dia tsy tian'izy ireo hanaovana an'izay fitrandrahana etseroa izay ka mety ho mafimafy ihany koa ny fifandonana raha toaka mbola mitohy izao raharaha base toliara any an-toerana izao raha ohatra ka tsy mihemotra amin'izay teny nomeny izay ireo vahoaka ny toliara izay tsy manaiky ny hisokafany izay orinasa base toliara any an-toerana izay. Ka izay ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.